Tompoko lasitopoko vavy santionana amin'ireo matoam-baovao isongadina hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny mahakasika ny fifidianana izay filohan'ny FFM eo ihany koa ny fivoriana izay iarahan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny tafika malagasy hitandrona ny fahalemana eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay ny fankalazana ny taom-baovao malagasy miaraba tompoko lafinatra tompoko vavy akafaliana no iarabanantsika amin'ity takariva ny alatsinainy ity dia manasantsika ny tokantrano iray anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Mat TV makasika ny tontolo politika avy hatrany anisan'ny andrasan'ny rehetra tao aorianan'ny fianianana izay nitanterahan'ireo mpikambana 470 mandrafitra ny FFM ny fifidianana izay filohan'izany rantsana izany. Tsy maintsy ampanarahana ny lalàna sy ny tokony ho izy anefa ny fifidianana raha ny voalazan'ireo tompon'andraikitra io no isan'ny vohitra nandritra ny fivoriana voalohany nitanterahan'ny ty ratsamangaika ity. Vola Ravavy no mamintina Ravavy misary ny Tsirako Torson. Araka ny anjinin'ny fahatelo amby folo ao amin'ny lalàna aotra folo tsipika 24 momba ny rafitry ny FFM sy ny anjara asany dia voafaritra fa mihoatra ny 10 taona ny filoha mitarika ny FFM ary 12 andro farafatarany ao aoriana amin'ny fifarana amin'ny fepitaona fiantsoana filatsahana no amana amin'ny valim-pifidianana izay filohan'ny FFM. Tsy voafetra misy ho ao anatin'ny 470 ary tsy voatery koa olona ivelan'ny 470 fa ny fantatra dia 570 no isan'ny mambra ao. Ny atokavan'izay na 570 azy zay dia mbola zavatra mbola hojerena izay no mahatonga an'io fepetra izay mipetraka io fa tsy azo ataotao foana ho tapatapahana foana satria ny zavatra atao dia ifanarahana araky ny lalàna izay efa mipetraka io. Androany no ny vory voalohany tetsy amin'ny 67 hektara mikambana ao anatin'ny FFM. Nandritra izay no namaritana fa izy ny voamera 10 apetraka. Anisan'izany ny voamera misahana amin'ny fiantsonan'ny kandida izay ho filohan'ny FFM sy ny sekretera mpanatanteraka ity rafitra ity. Commission mandinika ny règlement intérieur. Ao anatin'io zany ny commission hijery ny resaka règlement intérieur atao anatiny, ny organigramme, ny profil, ny mission, ny profil ny président zay olanina dia misy commission anankiray koa miresaka ny plan d'activité anay hoe ohatrany ahoana fomba fiasa mandritra ny fotoana atongavana eo amin'ny fipetrahan'ny bureau permanent. Dia misy koa zany ny commission ana formation mba ampitovy lenta fahaizan'ny membre rehetrarehetra atao amin'ny FFM dia mila mba mahay manana fahaizana mitovy ny rehetrarehetra ka ny ato amin'ny FFM dia betsaka ny manam-pahaizana ato ka mahafehy ny zavatra ilaina rehetrarehetra formation mikasika ny loi mikasika fihavanana sy mikasika ny etika rehetra zany. Misy ihany koa commission sociale sy communication ka rehefa mitsangana io commission sociale sy communication io dia efa misy olona zany izay ifandray mivantana amin'ny mpanao gazety mba ahafahana mamoaka vaovao marina fa tsy vaovao tsy mari-potitra. Fa na eo na zany na tsy eo zany dia efa mipetraka sahady zany zao ny commission manomana ny appel à candidature ny président sy ny secrétaire exécutif. Raha ny feoniely dia mahatratratra any amin'ny 5 tapitrisa ariary ny karaman'ny mpikambana amin'ny FFM ary omena fiara tsy mataho-dalana mpikambana tsirairay ao anatin'ity rafitra ity. Mikasika izay indrindra dia nitondra fanazavana ny mpitantana vonjimaika ny FFM. Le teneninay zay aloha renareo any ivelany any fa zay nandiny isanareo an'izay avy any ivelany any any zao reo tokony metraka fanontaniana fa izahay eto dia sy mbola mahalala ny momba an'izany fa mbola manaraka ny lalàna mipetraka araka ny voatonony ny namantsika teo. Hatretony koa dia mbola tsy voafaritra ny birao iasan'ny FFM fa araka ny fantatra dia mbola mindrana ny birao iasan'ny komity mpanaramaso fanatanterahana sordalana eto 67 hektara aloha izy ireo.